tokony ny fifidianana filoham-pirenena no andeha mialoha mandeha ny datin'ny fahavalon'ny volana Meo avy izao. Io ny fanazavana izay nentin'ny Ankolafy Zafy Albert. Nambaran'Andriamatoa Victor Ong ihany koa fa ny fandaninany lalam-panorenana no tokony mason'ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Izay no hevitra izay nentiny avy amin'ny Ankolafy Zafy Albert makasika ny fanomanana ny fifidianana. Manaiky ny tazomana ny datin'ny fahavalon'ny volana Meo 2024 anatanterahana fifidianana ny eo anivon'ny Ankolafy Zafy Albert. Saingo azy ireo tsy tokony fifidianana filoham-pirenena no tanterahana amin'ny fotoana io fa fifidianana ny lalam-panorenana araka nambaran'Andriamatoa Victor Ong, mpiaradia amin'ny profesora Zafy Albert. Nefa tetezamita zany fifidianana ny zavatra tokony atao fa tsy hoe zao tapitapohana amin'izao zay ny hoe tapitapohana amin'izao tsy maintsy ho vita amin'le 8 aty amin'ny mouvance zany manaiky 8 io 8 Mei fa tsy fifidianana législative na filoham-pirenena zany natao eo aloha fa fifidianana constitution zay napetraka satria lalam-panorenantsika zao sady tsy eken'ny international io tsy eken'ny vahoaka malagasy io dikan'izay zany le rafitra misy zany le base inona hitantanantsika nyty firenena ty inona ny marimaritra iraisantsika apetraka eto zay ny tokony fidina ary ny tokony apetraka raha ohatra ka tena ty tanindrazana marina. Mikesika amin'ny fanatanterahana fifidianana sy fampandehanana andrara-panjakana dia nisy ny fanamariana nentin'Andriamatoa Victor Ong, mpiaradia amin'ny profesora Zafy Albert. Io ane problème zany io tsy hoe any amin'ny primature zany tsy ny premier ministre mihitsy ny problème eto fa jerevo za efa naheny teto niteny misy androm-panjakana sasany niteny izay tsy beko ny premier ministre ary tsy mandrebeko avy any amin'ny premier ministre zany midika misy fiadivana fahefana zany ao anatiny ao nefa raha tena tetezamita tokony ho izy ny premier ministre zany ny chef ny administration fitantanam-panjakana rehetrarehetra zany tokony premier ministre mandidy sy manapaka an'izany fa ny président symbolique fotsiny mipetraka fa tsy manapaka satria rehefa sarotra zany le zavatra dia hoe apetraka aminao Andriamatoa premier ministre ny fanapahana an'izay ohatra zao fampisondrotana ny karamam-panjakana zany ane zavatra tsy vitany asondony zany nefa tsy manome vola ny finance zany ane zavatra ienanay indrindra fa ao anatin'ny ministère ny environnement ienanay zany bloquena mihitsy le vola rehefa anao trafic any amin'ny sisiny any le olona andeha anatratrany tsy misy ho azy le vola. Notsim-pian'Andriamatoa Victor Ong fa ny manana fifidianana no andrara-andraikitra voalohany fitondrana tetezamita ary tokony hisy hoy ny Ankolafy Zafy Albert ny lamina izay hipetraka amin'ny alalan'ny fifidianana ny lalam-panorenana ahafahana mitondra fampandrosoana ny firenena.